hitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tompo, aza manisa heloka ianao fa oka ianao ambabo fony olona maro, akatoanao ka hifamatotra amin'ny Kristy. Zany nampianarana anay teto androany, ny hifamatotra amin'ny Kristy, ilay namela ny fanahin'Andriamanitra hiasa hitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana mandrakariva. Raha misainao ny helokay Andriamanitra, tokony tsy nisy anay teto androany fa noho ny aminao sy ny fahariponao, ny famondram-ponao tsy hitalandy, velonay natrapam-monjena na reny fampianarana teto. Fa raha mifamatotra aminao dia ahanompo anao ampitiavana, na iza mandreny feonao, fanahy masonao. Misaotra anao ankehitr'io fa mbola manelanelana anay sy Andriamanitra ianao mandraka ankehitr'io. Fisaorana mitafitafy no entinay manatona ny seza fiandriana fahasoavanao, mamela heloka Tompo. Ary efa natioranao no mamela heloka, fa zay kosa efa natsoinao amin'ny fahafahana, aza velanao hitoditodika ho amin'ny akaviana ho akavanana intsony, fa ahitsy tsara hiaina amin'ny fanahy masina, fa ao anao ahitana fahombiazana amin'ny fanomponanao. Tompo, dia mangatak'izay tsy ho anay reto izay nihaino ny teninao teto ihany no babonao, fa ireo fiangonana rehetra izay miankohaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao, ny amin'ny takariva ny fanahy masina. Tompo, misaotra indrindra fa mbola omenao ny fotoana azahoanay miompo amampanahy aminao, miompo amampanahy mpino rehetra, ka izay rehetra mitarika izao fiangonana izao sy izay rehetra miaraka aminy tokoa ka mivavaka aminao Kristy, vavaka aminao Ray Zanaka fanahy masina, dia ahita fiainana tokoa, dia ilay fiainana mandrakizay ampanantenanao Kristy. Misaotra indrindra, vavaka izay ho an'ireo mpitarika babony ny fanahinao masina ny Ray aman-dreny ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy hatrany velany ihany sy izay rehetra miombona aminy. Fanahinao masina no atonga azy hitarika amin'ny fiangonanao mba haleo alasa ka ho tonga tena ohatra ho an'ny mino mihitsy ny fiaina amin'ny fiangonana manontolo naiza izay rehetra mpitandrina voaositra indrindrandrindra dia ho ataonao ho loha amin'ny fahatsorambony, hitaona ny vahoakanao araka ny fanahy masina ho ao aminao Andriamanitra mandrakariva. Vavaka manokanay ho an'ny Ray aman-dreninay izay mifofotra manabe anay eto amin'ity toerana eto amin'ny chapelle militaire ity. Tompo, miangavy ianao zahay. Raha nitendrenao ny olonao dia ianao ny momba azy, dia matoky zahay araka nampianarina anay teo fa tsy hanana intsony ny Ray aman-dreninay hoe anisan'ny tonga ny an-danitra avokoa izay rehetra mba nahareny teniny tamin'ny fanahinao masina, fa tsisy overina iray monja azy, dia tsy ho ketraka izy ary tsy ho verimaina izay mba keleza ny aina fatratra ato amin'izao fanompona izao, indrindrandrindra amin'ny rehetra izay niantsona ho azy amin'ny fanompona tsy eto ihany fa hatrany ampitan-dranomasina lavitra any, any amin'ny fiangonana fampianarana maro samihafa tsy vita ny herina fahatanjahana, ny fampianarana ny soratra masina tsy vita ny fahefan'ny maha-olombelona na ny diplôma, fanahinao masina hiasa manan-kery ho voninahitra ho izany. Matoky izay Tompo, fa izay voakasika ato amin'ity fiangonana ity, ny braon'ny fiangonana, ny sampana tsirairay avy dia tsy ho diso anjara ny amin'ny fiasa ny fanahy masina ho anao hatrany voninahitra. Deranao izay, foy Tompo ny fotoana izay azahoanay mivavaka tahaka izao, fampianary mandrakariva izay amin'ny fanahinao masina mba azahoanay mifikitra tsara amin'ny Kristy amin'ny andronay sisa enti tany. Ka raha ho avy ianao dia ahita finoana lehibe amin'izao fiangonana izao indrindra, satria ho ianao hoe lohany fahatsirambina. Tompo, dia misaotra ny amin'ny famelan-keloka fa raisinay maimaim-poana izany. Ankehitr'io dia akambanay sahady ny vavaka amin'ilay vavaka nampianarinao Kristy manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjaka anao.
ny sitraponao dia takon'ny danitra omeo anay niny ana sazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fagapanahy fa manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen aoka hitsangana isika riavana malala rehetra raiso ny famela-keloka izay omeny tompo atsika fa hoy izy avy ary aoka hifandahatra isika na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatragatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondro fotsy raha miaitry sy makatoa ianao dia hihinana ny voka-tsony tany ambara riavako malalo voavela ny eloko noho ny anaran'ny tompo niderany tompo ka laza hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay jesain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen afaka mipetraka ianareo riavako ny olona voavela eloka dia afaka mijoro vavolombelony zany famelan-keloka izany ko maro tsy mifanolora-tena tsika ho an'Andriamanitra dia anao ny rakitra isika zay tatazany reto dekona mahafinaritra ireto dia ny hiratsika no ndeha ataotsika ankehitr'io 7:100 no ataotsika ny andininy anankitelo mavita izay riavako tao arariavako 7:200 tero azy Rise
afaka mipetraka isika fiangonana riavana misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa vita ny apam-potoana voalohany izay niderahantsika niaraka tamin'Andriamanitra teto dia matoky izay fa mbola tsy afoy izao fiarahana izao nareo fa mbola hiaraka mivefivelintsika amin'ny soradia ataony izy ireo dia mahasoradia azy dia mety tsy voasoratra tsara fa matoky izay riavana fa ny fanahy izay efa nambabo antsika iray dia tonga antsika hifaly eo amin'ny fanahy masina dia ao ihany koa misy tantara kely atolotra izy ireo dia maharetatra amin'ny farany fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany no zany eo eny arariavana asiantsika hira anankiray faly dia faly izay mpanomponao dia andininy anankiray ihany dia miroso amin'ny sehatra ara-tantara izy ireo riavana vetivety ihany faly dia faly. Eo amin'ny fotoanany tantara izay anehoan'ny sampana VFL ny lohahevitra hoe ny fanahy masina no mahatonga antsika ho mpanompon'Andriamanitra. Tantarana tokantrano iray izy reto tokantrano izay tena manana ny maha-izy azy tokoa satria tokantrano manana fidiram-bola be dia be, manana ny ampy ary tena reharehany izany fianakaviana izany. Ny fotoanan'ny herinandro masina toy izao no anehoanay ny seho an-tsehatra koa manentana antsika hiaino anaraka tsara ny tantara izay ho tanterahana. Onyala efa maneno sady lakolosy variana mipasoka tao midina ty ambany zao aizy rainareo teo aizy dado chéri ahoana zay raha-batoa ay ve ianao ato ihany dia mamaiky ataoko faniarana toro maraina tamin'ilay zanako lany ray ianaoko vavina andeha kely tanàna anao afera kely zay fa dia akakaina kely eto zay dia mba arena be ireo dia atao inona ndray no afera hoany ny raha mbola velona dia tsy mitsahatra mitady re mitady atao inona variana amin'izao fiainana eto tany izao mandalo eto sika zao rakolody tena miangavy ianao
amin'izao fahateranao zao mbola manao afiera inny ianao miangavy ianao tamin'ny pasika zao efa saika andeha ianao tsy mandeha fa miaraka amin'ny aranjony tonga indray ny andro fiakarana lasa miakatra ny tendrombohitra anao iny lany ianao tonga andray ty ny andro pentekosta mba manenjy ny andro lava mihitsy ianao ka tsy efa ampy ve zay andro lasa zay efa nataoko daholo zao reto jereonao anefa mba maiky zany lakolosy zany ohatrany tsy afaka aloha androany fa efa manao fotoana tamin'ny zala hoe efa mipoky ty afiry aty manjamanja izy zany dia aleo mba irevirevy zay atao trano andro anariva miandry andry zala eo eny tonga aloha dia fitaoany zay tokony vita ka ny vavao anay ny akanjonao rehefa nanahirana anay no mipasoko azy tsy mety zany okenao babo mifanahy masina amin'izao andro farany zao fa tsy mety tamin'ny voalohany ary anao efa niteny hoe teo amin'ny fiangonana tena lazaiko anao zany averitry indray hoy ianao tamin'ireo zazy ireo no entina teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra teo anatreha'Andriamanitra hitaizany ireo zazy ireo ho mpandray fanasany tompo rehefa vita ny batisa izay nataonao ao mpantangeo an'Andriamanitra ianao ireo ny akanjo efa vita tsara ao ry mialy ndao moa dada andeha pentekosta ny androany mba andao moa efa eno zay fa aleoloanareo mamikiatroko any androany fa hitantsika manaraka fa mbola samy manana programme aloha zao mba andao moa ndao aloha fa miandro roizana inona moa nareo voan'olo tena ho an'Andriamanitra io zazy io amin'ny alina anfiry vao tonga atao trano ato maikio fa lehibe verena amin'Andriamanitra amin'izay lasa zay mianaka ka lany foana amin'ny fotoana fa dia ataovy ry miala mivavaka ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina midera misaotra ary manome voninahitra anaranao izay saotra fa mbola nomenao fahasalamana ary menao tombonandro ihany koa ta io Jesosy hitadazy faneva mba ho resy lahatra tokoa mba hanantona anao tary ho fanahinao masina izy mba tena ho mpanomponao marina tokoa ary arovony dia any ho any am-piangonana tompo amen saotra kimo taoary samy manana ny lalany aloha androany fa dia mirary soa fanefa ianao zao ohatran'ny be lalao ihany tatotatony efa lehibe ty za zao misy ho avy eo zala namako reny efa tapatatra eo ihany misy akoho misy inona tsakitsaky eto sotrosotro kely ahoana raha mba misotro kely indray anao androany miaraka aminay aleo dada aloha mba andeha hivoaboaka kely any araka ny namako ka ataovy any ianareo aloha fa raha alinalina vao tonga zany za mo dada misy vola zany any aminao ameo alohana zany dangatabola foany le ry ameoko vola be io atao raha meoko ray alina mety apio kely aloha ka ampiana firy zany sy mino dada eo ekeko foany tsika aloha jerena le atanyty malety ty oaina vola be allo ataoko 3 kely loatra zany dada mba mbato raha hetsy mihitsy zany be loatra indray zany be loatra aloha kelikely indray ry zany tare moary tsy mody arariva mba taratara kely fotsiny a moandro any isao kely ty afiry izy reto aloha zao fa tsy anisa dada ka kapivy any fira mody ariva anao eny taratara kely fotsiny ary mandratra ny reninao sy ny arabavinao indray anao raha hoe tsy mody arivo ao sy reny ka tonga losa mbola manao zany asan'Andriamanitra mbola katoko ty vola ambiny dia fa hitany vao tonga rivotra sy ny haninao fa lasa aloha dada dao ary reo fa dia azariva any ya e efa mandeha any ny ora zany mpandalo tsy meritra ao ny ora sy ny fotoana rehefa ry zalahy mbola tsy tonga ina hatramin'izao ahoana ary adiny zalahy reny izy teo alola teo aizy nareo raha dia ary maty
ny telefônina ny lery zany aleo aloha tsokoriana io atao mesazy no napetrany tatoko eny ty mesazy ty tsy afaka andrehefa mararo ny vadiny a dia mba andefasy vola olo fa any aminao be loatra re tamin'ny fizarana vola teo reny aleo samy mionona amin'izay anina any fa zay zany fa efa adiny ray zay ny lasa mivavaka azy reny efa tazako mandeha vavaka fa lasa andry reny zao ay ary ohatra misy tiako ana tokotany an'izany aleo aloha apetraka ny portable fa ahoana ry bandekama ahoana inona mpaika misy ketika masaka be ao fa tsy sy hevitra tainginy zany fa andao aloha efa misy maheno le resaka avilo aty io afa misy maheno zao a ino aloha aza miteny tsony misy vola be ao an-trano ao amin'ny rabainy vola be zany dia zao a zao nataontsika ny a eo mamy toka foana mamy tsy efa sotro toka miaraka ny namana eo dia matory eo nataonio rehefa kelikely dia tsokotsikotsika tapitahoriny dalaina le vola raikitra zany hatramin'izao ry zalahy prevy miaraka amiko eo mbola tsy tonga foana fa anaovatavary dia andetsika ny ohatra ny lasa zarery zany ny eto zany zao ay zary zalahy reny ny namako reny dinidiny zalahy fotoana efa dizina be zay iny matory fotsy tsy manan'izay e izy any lasa fa misy vola to zany fe avaka le vola reako saiky maty any marindray ary nakaizany ray mpimaso tory zalahy reny zany le manao an'le hoe maso be tsy mahita alao jereko tsara ny ambadibady ty any aloha sao dia any ambady tsy ny paopy any saiky maty aka ary ny olona tsisy afa fanangina efa niala daholo le mpatsaka rano reny pastero izy zany vonjeo antsy be hafahafa zany antsy be ahoana antsy be pastera antsy be wa pastera antsy be ahoana moa e misy antsy be misy manentsika misy antsy be oetiny mangatsitsika ny zavatra tenenao fa mangatsitsitsy azy zany inona ny tena tianao ambara mipetraha aloha ianao mipetraha dia makahina tsara tone tsara aloha tone tsara fa inona ny tena zava-tranga antsy be wa misy manentsika antsy be mba zava-tsara asory aloha ty masy saritava be ty fa tsy afata oitra ary teo faneva fa ahoana pastera inona ny nazo amin'ny faneva inona ny nazo an'se saika loza pastera fa naninona ho a ka tena azavao tsara mihitsy fa tsy mazava mihitsy ny tianao ambary mamenatra nge pastera fa mamenatra ahoana re zany hitan'ny pastera misy vola be ao an-tranao dia saika anafika akan'le vola tao amin'ny dada atao zay dia niverina efa mamy izy kay tsy mamy asa koa zay tsy nampamamo anazy androany tena spaika mihitsy inga zay pastera dia iseve nangalatra ny vola ny dadany se vola meloma ny dadany se anse ihany ne zany ka izy tsy mba mamy mihitsy fa hividanany toka foana izy dia tsakitsakiny foana na reo zao hitako milamina be mihitsy ny fiainanareo atokantrano ao tena tsy haiko dia inona tokoa ny tadiaviny se ambonin'izay alohaka n'le akanjo nomany ramatoto ao hatry hafahafa koa zany ohatra ny zany angamba hoe miasa ny tompo aleo za ho any am-piangonana menatra nyreny fa aleo ho any am-pastera aloha dia mba zay ngamba metimety e zay ngambany za zao efa ntseka andeha any am-piangonana mihitsy fa efa no andro lehibe ny androany andro pentecoste ny eny androany ary senga tsy andeha bavaka aloha izay faika ny pastera aloha iara-hiditra ny pastera zany ode izy zany o mandroso dadany faneva ihany mbola mitondrantsy sao dia mbola mitondrantsy be atao raklody marina fa ahoana raklody a azafady nganareo tsy andeha hivavaka e ka izy zao
zanak'se io zao zanak'se faneva zao ary io natao fanefato anao zalahy tena mahagaga za mihitsy ary han atsio fa vaizy dada eo zao izy io mitaraina amiko hoe fa nisy nanenjika hony izy fa nisy natsaika mono zany iza hono nakamonao ny nanao fanefa sary tava be mihitsy zio teo dia gaga mihitsy fa hoana inona ny tena zava-misy any aminareo any nisy mpanafika zany ety eo e saotran'andriamanitra lehibe fa le antina kanidiko an'le akosina mantsakitsaky teo kaiky tao naka tonga dia tatsoako le nitondra pistolet tonga dia nilefa daholo reo dia niray mpimasy reo dia tsy hita sotra n'andriamanitra sotra n'andriamanitra tena nakianamon'olona zany ny fitahian'andriamanitra zany raha Claudia mbola tsy eken'andriamanitra ianao amon'olona ary mbola tsy eken'andriamanitra zanako ao ty ho faty zany hoe fareva ihany zany no nanao jiolany toroa olona tao marina zany fa ka tsy ampy le vola meko anao iny ka be dia be loatra le izy ako fe mivovoka ao fotsiny izy manio zao raha mba nentinay raha faneva tena ontsa mihitsy ny foko amin'ity zavatra ataona fa aiza madamanareo aiza mamansay reo fanangatadalana hoe la dia hivavaka dia nitonanay moa zay hoe mbola zay andeha rivorivy tsakitsaky izy no andeha hiaraka amin'ny zalahy anao takariva za zao efa miomana mihitsy azy zao fa andeha any am-piangonana fantatrareo fa andro lehibe androany pentecoste ny androany ny lahatsahan'ny fanahy masina dia neo fa zavatra ataonareo zao zao zavatra ataonareo tena aloha antsona mihitsy aloha iza moa anarany madame ansery ranta aloha antsoka tia telefôna aitsonao azy efa mandeha efa mandeo allo 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 madame ranta io eny tompoko mama faneva eny tompoko mba mitongava aty vetivety aty amin'ny aty an-trano aty fa tena misy zavatra any trano iza tompoko aty amin'ny pasteur re madama ay fa misy inona pasteur mitongava aty vetivety moa nareo e zany azakazaka re pasteur zay ny atao am-piangonany avity za koa ne vao andeha ho any vao hitarika fotoana any pasteur hoavy pasteur tongava ary eo misy inona ary neny tiny maroso tompoko manahoana tananao anao sy mitokantranonao manahoana tompoko zao eny pasteur miala tsiny aloha fa dia nampiantso anareo mianaka fa dia tena tsy takatra ny saiko tsony zavatra mitranga ato e fa misy inona zao pasteur zany miazakazaka avy tany fa nefa adray nanao sary tava izy ary mbola saika tsy hitako ty zanako latokany efa taizy ianao dia manao sary tava izy dia nisy nanenjika ony fa misy tsy akamono dia za vao miresaka aminy tonga indray raha Claude ny dadany zany hoe nisy olona tsy aika namaky trano atao ka tsy aika nangalatra ny vola be nareo zany ka manakarena loatra la miresaka eo zany dia kaya ifaneva zany anankiray amin'le olona tsy aika nandroba atao aminareo faneva andriamanitro mifona neny fona faneva kilotro ka be loatra le vola hitako to dia saika nalaikiko fona neny tsy anotriny amako fakapanahy ianao zanako ny dadanao mihitsy tamin'ny antso be ny dada iny tsy magnitaiza ianao rangaha mba mangataka e mangataka mbola azo raisina ve za pasteur raha hivavaka iaraka aminareo mba mangataka famelan-keloka fatria tsaroko zany fiainako zandra mangitsingitsy zany izy totrany hoe tena zany angamba fanahy masina miasa satria izy miainaka efa tonga da milotany am-piangonana efa nivavaka ho anahy zay na tonga tsy mamo androany ary tsy nahafaty an'le zanako koa tamin'le antsy be iny za koa pasteur hianatra katokomena amizay fa nefa tena nandiso fanantenana mihitsy ise olona chorale nianatrira foana hatramin'izay androany zao fety lehibe tokony hoe hirinareo nianatra katekomena dia gaga mihitsy zao zany tady di tsara fa fitahin'andriamanitra zao zavatra rehetra zao atonga nareo hiverina amin'andriamanitra indrindra fa nareo mianaka dia mba ento ambavaka re izy mianaka reo madama ento ambavaka dia andriamanitra no tsy nahafaty an'io
fanevo ary Andriamanitra no nitay nahatonga ny Rakolody tsy nahafaty olona androany ka de zao aloha mifamela heloko nareo famela heloko indrindra fa nareo mianaka famela heloko nareo tahaka ny namelany ray foana afatsy anao zany tsonina na foana dada keloko zay raha anta fa minomboka androany zany zay de hanaraka ny fampianarana fiangonana ajanona ny am'izay ro zava-dehibe reo fa njarakendena de lanitra vaovao ndray hiasa ny fanahy masina zany androany tena niasa fanahy masina io zay zany ka de zao ny fotoana ty fa mandeha efa tonga zao ny fotoana hidirantsika ny am-piangonana fa tapitra teo ngamba ny resaka fa handehetsika fa de zao ny fanahy masina no angatahanareo anome fahendrenanareo hitaridalana anareo anome anareo fo mifankatia mifamela heloka tanteraka satria ny fanahy masina no mahatonga atsika ho mpanompon'Andriamanitra. Zany ve paster? Tena zay. Tena manana fiainana vaovao zay ve? Tena zay mihitsy. Amin'izany famelan-keloko zany. Hatramin'izay Yes, fahazarana fotsiny paster nandanako tany am-piangonana zao vao tsapako hoe miasa amin'ny fanahy masina tonga an'ireo mpanompon'Andriamanitra misaotra Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika. Misaotra tompo. Zay ary fa de ndahoritsika ho any am-piangonana fa efa miandry zany ny fiangonana. Avelako ny heloko tahak'izay namelan'ny tompony heloko amin'izao sisy zao aza manao tsony olom-baovao amin'ny Kristy ianao zao misaotra pastera misaotra pastera momba nareo any fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa no ny fanahy masina tokoa no mahatonga atsika ho mpanompon'Andriamanitra mino sy mahatoky izahay fa izay tantara fo izay dia tena andraisantsika rehetra lesona tokoa. Tonga eo amin'ny tapany faharoa isika mangataka ny sampana VFL hiakatra etỳ anoloana anatanteraka dia miaraka isika. Asiana feokira kely aloha andaminana ny
tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria ilay tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko misaotra n'Andriamanitra atsika ny amin'ny fahataterahan'ny fotoana niarahantsika tamin'ny VFL tamin'ity andro anio ity dia raha impitso atsika miditra amin'ny eninora ihany araka ny fotoana efa mahazatra miaraka amin'ny sampana mpanazava stily andiniantsika ny amin'ilay lohahevitra hoe ny fanahy masina dia miandany amin'ny mino andiary atsika hitsangana andray ny tsodrano tanteraka aminareo ane ny tsodrano izay tonona sy omena amin'ny anaran'i Jesoa zany izao raiso amin'ny finoana fiadanana ho anareo ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tia Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ho an'Andriamanitra ne ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mirary soa atsika rehetra